miarabantsika rehetra manaraka ny pejy ministerany foloaninday. Ny foloaninday moa dia manantona amin'ny vahoaka hatrany hatrany indrindra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Izao dia ny médecin colonel RAJAONARIVONY Voahary Voahary, lehibe amin'ny Département Chirurgie atao amin'ny centre hospitalier Soavinandriana hôpital militaire. Ny tranga matetika hita momba ny fivontosan'ny prostate dia kara ny fahatongavany marary. Efa tsy mahavoaka pipi, tsy mahavoaka fivalanandrano, ary tena mitaraina fanentanana mafy tratran'ny atao rétention aiguë d'urine, izay voatery avoaka ny pipi asiana sondy na avoaka eo amin'ny kibo. Ny faharoa dia efa mivontovonto mandoa, tsy mahinan-kanina tratran'ny fahasimban'ny vo, insuffisance rénale, ary indraindray tsisy fanafana fa tsy maintsy manao dialyse. Iresaka amin'izay antsika izao ny momba ny fivontosan'ny prostate. Ny fivontosan'ny prostate dia misy karazany anankiroa. Ny iray homamiadana, ny iray fivontosana tsotra atao hoe amin'ny teny vahiny adénome de la prostate, hyperplasie bénigne de la prostate, izay tena mamitaka satria io faharoa io dia miteraka ny insuffisance rénale, ary indrindra koa miteraka fanengelenana amin'ny fiainan'ny lehilahy moa zany mazava ho azy. Io dia betsaka lehilahy 50 taona dia eo amin'ny 50 isanjato hoe mitsara ny fivontosana io, ary rehefa tonga 20 taona dia mety tonga hatrany mihoatra ny 70 isanjato ny fivontosan'ny prostate. Inona moa ny atao hoe prostate? Ny prostate dia taova-pananahana izay manome ny tsiranta amin'ny taimbo na amin'ny sperme. Ny prostate dia taova eo ambanin'ny tatavy. Ratapahana zany dia hitony atao hoe prostate, hitony atao hoe tatavy. Ny prostate dia mamono ny fantson'ny pipi na urètre izay ivoahan'ny urine ny pipi amin'ny lehilahy. Ny mahatonga ny prostate zany dia efa ao foana, fa ny mahatonga ny olana dia fivontosana izay maniry ny lalan'ny pipi, ka misy vokany aty amin'ny vesy ary misy vokany any amin'ny rein izay aty ambony kokoa. Inona no mahatonga ny fivontosana io? Ny mahatonga an'io dia ny toe-batana. Vao 25 taona ny lehilahy dia efa mitombo tsikelikely io prostate io. Rehefa mitombo izy mihoatra ny 50 taona dia tena mialehibe ny prostate, dia maniry ny fivoahan'ny pipi ny akabiazana, fa tsy voatery hoe mitombo ny prostate dia mitery fivoahan'ny pipi ity. Ahoana moa ny ahafantarana hoe voan'ny adénome de prostate, hyperplasie bénigne de la prostate, lazaintsika hoe fivontosana tsotra. Mamano ny tranga. Inisany ao anatin'izany dia ny pipi matetika loatra, ary mety maningena amin'ny fiainan'ilay olona satria mety tsy mahazo tory izy, mety sahirana izy amin'ny asany andavanandro. Misy fotoana koa dia poritra be ilay lehilahy mazava ho azy, poritra be dia tsy tonga any amin'ny fivoahana koa dia alatsaka ny pipiany. Ny fahatelo manarak'izay dia mety tena sahirana izy ny pipi, ela be izy ny pipi, ary tsy lasa lavitra ny pipiany, mety mirahaka amin'ny kiraro mihitsy ny azy. Vao manomboka amin'izay ireo fambala ireo dia efa tokony manantona toeram-pitsaboana. Misy fahafitranga hafa, ohatra hoe ny infection urinaire, voan'ny microbe ny pipi, dia mety mitahaka fanafisana. Ao koa fitranga hafa hoe misy rano pipi, amin'izay moa dia tsy maintsy mieritreritra sao dia sanatria misy cancer amin'ny prostate. Amin'ny fitranga tena mandoza
dia insuffisance rénale zay efa resantsika teny aloha, akola hoe tsy tafavoaka mihitsy ny pipi, ireo dia tena maika dia maika ny fitsaboana. Inona ny fitsaboana ny fivontosan'ny prostate? Misy karazany maro fitsaboana ny fivontosan'ny prostate, miankina amin'ny fitrangany aretina, ny hamafa soritra aretina, ny fisian'ny fahasarotana ary ny faniriny manaratsika iray. Araka ny hisatsika teo na mivoto ary ny prostate dia tsy voatery miteraka soritra aretina. Raha somary malemilemy tsy dia mafy fa nengenina ateraky ny soritra aretina dia afaka atao hoe fanaraha-maso fotsiny no atao. Mety ho ampiana koa izay ny fanovana fomba fiaina. Inona moa zany fanovana fomba fiaina zany? Fanaovana fantatra, ny fifadiana ny zava-pisotro misy alcool, ny zava-pisotro misy caféine toy ny kafe. Fifadiana zany fisotroana rano betsaka alohan'ny hatory. Ary ny farany ny fiadivana na fialana amin'ny mitohana na amin'ny constipation. Mifanakaiky manko ny taova-pamanihana sy ny tube digestif. Ny tube digestif mifanakaiky. Ny atao amin'izay zany dia mihinana légumes betsaka sy voankazo. Na mafimafy ny soritra aretina dia afaka mampiasa fanafody. Misy ny fanafody mampisokatra amin'ny pipi. Misy ny fanafody mampihena ny prostate. Misy koa ny fanafody hafa izay manampy ny lehilahy satria mety hiaraka amin'ny impuissance na fahalemen'ny filahina ny aretinany adénome de prostate. Indraindray mila fanafody maromaro vao mahazo vokatra. Rehefa tsy manombo fitsaboana medikaly ireo na misy fahasarotana na complication dia voatery miditra ny fandidiana. Ny eto Madagasikara ny zavatra tena fampiasa dia na kikisana miditra ny filahina dia kikisana avy ao anatiny ilay prostate dia malalaka ny andehanan'ny pipi, na indraindray didihana avy aty amin'ny kibo. Feny aza miandry ela, aza miandry fahasarotana dia fa manantona mpitsabo aty amin'ny hôpitaly. Raha vao misy fambara kely fotsiny dia tongava. Ny mpitsabo no afaka manazavanao ary tsy manao fitsaboana araka ny toe-batanao. Hitanareo fa tsy voatery hoe tonga dia fandidiana. Manaraka izay aza manao dokotera tena ialao ny finanana ny tambavy, fa raha voan'ny adénome de prostate ianao na fivontosana tsotra no sady mihinana tambavy dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahasimban'ny vo izay sarotra dia sarotra no mitsabo azy. Ny fivontosan'ny prostate, hyperplasie bénigne de prostate no resantsika teo, fa ny cancer de la prostate izay mbola aretina hafa dia ho resantsika amin'ny manaraka. Misaotra betsaka anareo nanaraka ny pejin'ny ministère ny filohanday.